Miarabantsika rehetra tratry ny Asaramanitra 2024 noho izao fa 17 taona nahazoana ny fahaleovantena izao. Ady voamangan'ny Kirinjavolo isika dia avy dia ny Voamaso no mpitsiroka. 17 taona isika izao no nomena fahaleovantena, nanao fety tarakotrokotroka dia natory. Variana teo isika dia natoritory nefa tokony tohizana hatrany ireo tolona izay efa nataon'ireo zoky ray aman-dreny tamin'ny 1770. Tokony tohizana izany hatramin'ny fandresena farany, izany hoe dia ny azahoana ny fahaleovantena tena izy, tena marina ary azo ilazana fa tany afaka sy mahaleo tena marina i Madagasikara. Raha oharitsika amin'ny lalao rugby izany dia misy ny atao hoe essai. Rehefa mahafaty baolina izany amin'ny rugby dia misy ny essai, dia avy eo mila tanterahana hatramin'ny farany iny essai in'le vy azonao iny. Tsy maintsy manao transformer an'iny essai iny ianao, izay ianao mahazo ny isa rehetrarehetra azahoanao amin'ny fandresena. Satria raha ny fanaovana fety fankalazana ny fahaleovantena no ampy azahoantsika an'izany fahaleovantena izany dia efa tsy ohatr'izao tsika efa lasa lavitra be mihitsy, ary tsy ohatrin'izao mbola lalaovin'ny ireo firenena vahiny ohatr'izao ny tanintsika. Tolona tsy misy fitsarana ny tolona ho an'ny tena fahaleovantena, satria tsy misy fitsarana ohatran'izay koa ny tetika sy paikan'ny mpanjanantany fahavalo angeja sy hitanantsika eo ambanin'ny vahoan'ny mandrakariva. Izay no ela fa miverina amin'ilay resaka artikla 2/7, 3/7, 4/7 nalazalaza be tato ho ato. Tsy hidirako ny resaka double nationalité ny filoha ankehitriny, izay resaka afera na raha manokana na afera personnel nazy manokana izany, fa ny resaka ankapobeny no mba entiko tafatafaina eto. Matoa nataony ny lalàna dia misy antony, resaka lalam-panorenana io. Natao ireny artikla voalaza sy ifandirana tsy misy farany ankehitriny ireny mba hiarovana, izany hoe anaovana prévision na hoe hisorohana mba tsy ho tafiditry ny fahavalo ny fitantanana faratampona ny firenentsika, dia ny toeran'ny filoham-pirenena izany, izay mibaiko na ny tafika na ny fitsarana rehefa mety androm-panjakana rehetra, mba hisakanana ny vahiny na ireo manana zom-pirenena hafa izany tsy hakan'ny toerana saripady indrindra izay miantoka ny fiandrianam-pirenena, izany hoe ny fahaleovantena izany.
tsy tokony asiana kabary be dia be zany, tsy ilana manam-pahaizana avy any n'inona fa resaka tsotra fotsiny. Fa rehefa tsy malagasy ray, tsy malagasy reny iringiriny dia tsy mahazo milatsaka fotsiny. Teboka tapitra na point final hozy izy ny fitenenana. Ny fahavalo-pirenena mantsy dia tsy tongatonga ho azy, fa matoa izy tafiditra dia mivoaina varavarana izy zany, na napiditra olona saribakolony tantana amin'ny firenena. Ka raha tsy mailontsika sy mametraka an'izay lalàna entitra izay ka mbola hijabahan'ny vahiny ny fitantanana ny firenentsika, dia tsisy fiandrianam-pirenena ho tonga lafatra zany eto, na inona na rahoviana na rahoviana. Raha raisitsika akaiky zany ity ohatra mitranga ankehitriny ity, dia raha nangataka ny zom-pirenena frantsay ny filoha ankehitriny, dia ny tombontsoan'ny firenena an'iza zany no hoarovany, firenena frantsay sa ny frantsay sa ny tombontsoan'ny firenena malagasy. Ka eo mipetraka ilay resaka hoe fifanompahana na hoe zavatra tsy afaka ifanaraka, ny tombontsoantsika amin'ny maha-malagasy atsika sy ny tombontsoa amin'ny maha-frantsay ny filoham-pirenena. Satria mbola averiko ihany, ny tombontsoan'iza no arovany, tombontsoan'ny malagasy sa ny tombontsoan'ny frantsay. Izy nangataka nationalité frantsay ary ny fitondrana frantsay nanome izany nationalité frantsay zany an'ny Rajoelina. Matoa nanome an'izany izy dia miandry an'ity rangahy ity hiaro ny tombontsoany, ary mazava tsy asiana resaka zany, tsy andaniantsika fotoana eto intsony. Koa nanao fankalazana ny fahaleovan-tenitsika na fiverenan'ny fahaleovan-tena 150 na afaka 200 taona ara dia mbola tsisy zavatra iova, fa mbola izao ihany sika dia hantra foana ary hiankin-doha tanteraka hatrany hatrany amin'ireo vahiny, raha mbola tsy maka fepetra entitra isika amin'io resaka tsy fahazoan'ny olona manana zom-pirenena hafa io hirotsaka ho filoham-pirenena. Tsy sarotra ny vahaolana fa dia mifiraisan-kina. Mila miray hina isika hisakana amin'ny fahavalo, hanohitra ny tsy hidiran'ireo saribakolony eo amin'ny fitantanana ny firenentsika. Matoa izy tafiditra mantsy dia tsy manao ny asany ara-dalàna ny fiarovana, izany hoe ny lalàna, ny fitsarana, ny antemeram-pirenena izay manao an'ireo volavolan-dalàna, dia mazava ho azy fa raha ireo migoragora dia tsisy zavatra manjary. Ary ao anatin'izay fiarovana ny firenentsika izay, satria raha oharina amin'ny vatan'ny olombelona dia misy ny atao hoe système immunitaire, izay no miaro ny vatana tsy ho azon'ireo idiran'ireo otrika aretina. Ka ao anatin'izay fitaovana fiarovana ny fiandrianam-pirenena izay mihitsy ny resaka tafika. Fetin'ny tafim-bahoaka koa mantsy, na fête de l'armée, izany fankalazana ny fahaleovan-tena ny 20 Jiona izany. Satria ny tafika dia natao
hiaro ny tombontsoa ambony ny firenena. Tsy tokony hiandany velively amina olona na mpitondra na filoham-pirenena io na olon-kafa ao amin'ny fitantanam-panjakana, fa tokony hiaro ny tanindrazana, hiaro ny ara-dalàna mba hijoroany hoe firenena tan-dalàna marina, hiaro ny rariny ary indrindraindrindra hiaro ny fiandrianam-pirenena malagasy. Zay mahatafika ny tafika, fa tsy tokony hijabaka amin'ny resaka politika sy atao fitaovana famoretana sy fiarovan-tseza. Hiaro ny tanin'ny malagasy ary hiaro ny aina sy ny fananan'ny malagasy raha sanatria ka misy fahavalo tonga manafika. Zay no mahatafika ny tafika, ka dia manainga sy miantso anareo rehetra mbola mahatsiaro tena mitafi-bahoaka mba hiverina amin'izay andraikitra sy adidy masina ankinina aminareo zay. Farany dia tsisy antony hizarazarantsika, satria rehefa mizarazaratsika zalahy manararaotra mangalatra. Raha ny harena eto Madagasikara tsisy antony hiaditsika samy malagasy na de kely aza, ampy dia ampy lavitra ary tsy ho laniny hatrany amin'ny taranaka fahafiry raha mahay mifandamina sy miray saina isika. Ka manoloana izao savorovoro sesilany eto amin'ny firenena izao dia mananga antsika rehetra samy tony iray aina, iray fo, hiady sy hikatsaka ny soa ho an'ity firenentsika ity, ary mbola mamerina ny firarian-tsoa ho antsika rehetra tsy hakanavaka amin'izao asaramanitra izao. Mandram-peona indray tompoko.